Fiangonana Jesosy Mpanafaka sy ny JMTV manolotra antsika teny mpanafahana oronan-tsary mirakitra toroteny fampianarana fampahirezana. Yara ivavaka mafy isika rehetra. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy zahay raha afaka hiaino ny teninao androany. Mitenena amin'ny alalako ianao. Aoka ny fanahy masinao hiasa am-ponay tsirairay. Ka sio zay amin'ity anio maraina ity, manakambara aminay ianao. Mitenena Tompo, sokafo ny molotro dia anambara ny fiderananao mivavako. Matoky ny famanginao amin'ny anaran'i Jesosy nitoriko teny eto ho voninahitra Andriamanitra ray. Amen. Ato amin'ny Korintianina 2:9 teny 4 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Korintianina 2:9 teny 4 zao no voasoratra eo. Fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay, dia amin'ny faharetana be, amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fahantrana. Fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay. Tena mahafinaritra be zany tenin'ny apôstôly Paoly apôstôly zany. Teny manome voninahitra an'Andriamanitra zany, satria niresaka ny mahampanompon'Andriamanitra azy izy. Tsika matetika rehefa miteny hoe mpanompon'Andriamanitra, matetika dia lay mpitoroteny tahaka anay izao foana no faritan'ny olona eo mpanompon'Andriamanitra. Dia iza daholo ary zany ny olona ao anatin'ny fiangonana. Fa rehefa miteny hoe mpanompon'Andriamanitra isika, dia isika rehetra izao no antsoina hoe mpanompon'Andriamanitra, ny tsirairay avy amintsika. Hoy ny voalaza ny afisan'ny apôstôly 2:9 hoe zao ozy izy ilay nilazainy joelam-paminany hoe amin'ny andro farany nandatsaky ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny mpanompoko na lana vavy dia andatsako ny fanahiko amin'izany andro zany. Zany hoe ny fiantsoan'Andriamanitra antsika fiangonana, ny atao hoe fiangonana dia ny tsirairay avy isam-batan'olona. Ny fiantsoanantsika dia hoe tenan'ny Kristy, ary ny fiantsoanantsika ihany koa dia hoe mpanompoko i Andriamanitra. Avereny zao teny zao, mpanompon'Andriamanitra aho, mpanompon'Andriamanitra aho. Ianao zao tonga eto androany maraina dia ny atongavanao eto aninona? Hanompo an'Andriamanitra. Dika zany mpanompon'Andriamanitra ianao. Asio tehaka mafy an'Andriamanitra aloha. Fa izay mampanompon'Andriamanitra antsika izay dia ambaran'ny Paoly apôstôly eto fa ny mampanompon'Andriamanitra antsika dia asehontsika amin'ny zavatra rehetra mihitsy. Tsika dia miaina eto ambonin'ny tany, tany feno fahotana, feno faharatsiana, tany feno olana, tany feno zavatsarotra marobe, tany feno aretina. Zany ny tany itoerantsika, tany feno devoly. Zany zao tany misy atsika izao. Fa na dia eto ary tsika ny mitoetra, dia eto no ampisehontsika fa mpanompon'Andriamanitra isika. Halleluja!
entino ampisehotsika fa mpanompon'andriamanitra isika ary amin'ny zavatra rehetra na inona zava misy eto na inona zavatra mitranga eto dia ampisehoy izay maha-mpanompon'andriamanitra anao izay amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'andriamanitra izay. Hoy ny apôstôly Petera any amin'ny Petera voalohany toko 2:9-10. Petera voalohany toko 2:9-10 dia hoy ny voasoratra eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy fa toy ny mpanompon'andriamanitra. Fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy fa aoka ho toy ny mpanompon'andriamanitra. Raha mbola tsy mivavaka isika, ny olona mbola tsy mivavaka dia voalazan'i Jesosy any amin'ny filazantsarany Jaona toko 9:4-30 dia hoy Jesosy manao hoe izay manota dia andevony ota. Fa eo amin'ny 9:30 kosa rehefa novonjena isika dia hoy Jesosy hoe ko raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ny filazanantsika taloha dia andevony ota na hoe mpanompony ota. Hoy ny fanazavan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina toko 5 dia vakitsika ny 5:15 ka hatrany amin'ny 12:20. Romanina toko 5 dia vakitsika ny 5:15 ka hatrany amin'ny 12:20. Ahoana ary? Anota va isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana? Sanatria izany. Tsy fantatrareo va fa raha manolo tena ho mpanompy ianareo na ho aniza dia mpanomponyizay arahanareo ianareo, na ny ota ho amin'ny fahafatesana na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. Ary isaorana ny Andriamanitra fa na dia efa mpanompony ota aza ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba fampianarana izay nanolorana anareo. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompo ny fahamarinana. Miteny araka ny fanaon'ny olona aho noho ny fahalemen'ny nofinareo, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahalitoana sy ny tsy fanarahan-dalàna hatanteraka ny tsy fanarahan-dalàna, dia mba hatolora ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana hatanteraka ny fahamasinana. Fa fony mbola mpanompony ota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary ny vokatra azonareo fa iny tamin'izany zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana ny hafarany zany zavatra zany. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatra ho amin'ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Orakoraka sy tiaka mafy an'Andriamanitra. Ilay fampianarana izay nentin'ny Paoly teo dia miresaka zavatra anankiroa foana. Dia ny amin'ny hoe mpanompony ota sy mpanompony fahamarinana. Ny olona anankiray raha ohatra ka mbola ao amin'ny fahotana izy dia ny filazana azy dia hoe andevony ota na mpanompony ota. Tsika zany teo aloha dia ny ota no mitondra ny fiainantsika, ary rehefa manaiky mpanompony ota ianao dia nidikan'izany eo ambany fahefan'ny Satana. Satria ny tenin'Andriamanitra miteny any amin'ny Jaona voalohany toko 4 ny 9 manao hoe izay manota dia
avy amin'ny devoly satria ny devoly nanotatra amin'ny voalohany. Io fahotana ataontsika io zany dia midika fa manolo tena ho an'ny ototsika ary manolo tena ho an'ny devoly. Ny fanekenao anota dia midika fa manaiky ho andevon'ny ota ianao, manaiky ho mpanompon'ny ota ianao, manaiky ho ambany fahefan'ny satana ny olona rehetra izay olona manaiky anota. Ka na inona ota ataonao dia efa manaiky sahady ianao hoe fehezo aho ry devoly, andevozy aho ry fahotana. Ary zay na tonga Jesosy ny teny hoe zay manota dia andevon'ny ota. Ny fahotana zany tsy hoe zavatra ataonao fotsiny fa io mihitsy no anandevozin'ny devoly ianao. Ny fahotana sy ny devoly miara-miasa akaiky manandevo ny olona. Zay, miara-miasa akaiky mihitsy ny fahotana sy ny devoly. Reo, ny fahotana dia fitaovana ampelantanan'ny satana anandevozany ny olona. Tsy teny hoe anao fa ny olona. Mbo atso atodiko any aminao le izy. Ny fahotana no fitaovana eny ampelantanan'ny satana anandevozany ny olona. Ary zay olona eo ambany fanandevozan'ny ota zay no tiany Jesosy ho afahana ho tonga mpanompon'Andriamanitra androany. Ary eto dia voalaza ny soratra masina mahafinaritra be le fanazavan'ny apôstôly Paoly hoe anota va isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana sanatria zany. Dia nazavainy eto tena mahafinaritra be le fomba fiteniny azy mahakasika ny hoe nareo ozy izy eo verenantsika vakina kely ray mandeha mba satria lavalava izy teo mba hitadika azy. Tsy fantatrareo va fa raha manolo tena ho mpanompo ianareo na ho aniza na ho aniza dia mpanomponyzay arahanareo ianareo na niota ho amin'ny fahafatesana na fanarahana ho amin'ny fahamarinana. Zany hoe zay ekenao zany no tomponao na ny ota na ny fahamarinana. Na ianao mpanompon'ny ota na hoe andevon'ny ota na ianao mpanompon'ny fahamarinana. Dia misafidy zany ny olombelona eto ambonin'ny tany amin'ireo otompon'ireo na reo fahotana, faharatsiana, fanao n'izao tontolo izao, fahavetavetahana, fahalotony zao tontolo izao sy ny fiainany ratsiny zao tontolo izao, na ny olona anankiray iaino izay lazain'Andriamanitra. Ny fahamarinana moa dia ozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona 7:10 ny 5:10 dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Na zany ianao makatoa zay lazain'ny devoly sy ny fanao rehetra eto amin'izao tontolo izao sy ny faharatsiana sy ny asan'ny nofo rehetrarehetra sy ny fiainany ratsy rehetrarehetra zay iainany mpanoteto. Na ianao iain'ilay fahamarinany tenin'Andriamanitra zay ambara aminao, manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Dia ny olona miaina eto tany eto zany na izy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay ampianarin'Andriamanitra azy, zay le fahamarinana, na izy miaina amin'ny fanaon'izao tontolo izao sy ny fahalotona zay lazain'ny devoly reo ota maro samihafa zay maro be tsy tambo isaina zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ato any koa zany. Anio maraina nefa ny zava-dehibe manan-danja amin'Andriamanitra dia natao afaka ho amin'ny ota ianao mba ho tonga mpanompon'ny fahamarinana. Zay, rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo izy dia tonga mpanompon'ny fahamarinana, atateraka ny fahamasinana. Rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompon'ny fahamarinana, dia avy eo zay vao tanteraka ilay fahamasinana. Androany maraina dia ny zava-dehibe amin'Andriamanitra dia izao, ny voanao ao amin'ilay toeran'ny ota fa ny ahatongavanao
amin'ilay toeran'ny fahamasinana. Halleloia! Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanafaka anao ao amin'ny toeran'ny ota ary hitondranao ao amin'ilay toeran'ny fahamarinana na le hoe fahamasinana. Ny programan'Andriamanitra teto ambonin'ny tany natongavan Jesosy teto dia hanala antsika ao amin'ilay toeram-pahotana, araka ny voalaza ao amin'ny Matio 1:20 hoe fa hiteraka zazalahy izy ary ny anarana ataonao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Zany ny rin'Andriamanitra, zany tsy hoe ny matomatesany fa tena nahafatesany noho ny fahotantsika. Hanala antsika amin'izay toerana hoe andevo ny ota zay. Ary ny tanjony dia izao, ny hahatonga antsika ho tonga mpanompon'Andriamanitra. Halleloia! Mino aho fa azonao hatreo, fa mampalahelo amin'izao vaninandro ianantsika izao dia tsy hita mihitsy eto anivon'izao tontolo izao hoe iza ny tena mpanompon'Andriamanitra ary iza ny mpanompon'ny ota. Fa raha jerena rehefa tonga ao anatin'ny fiangonana antsika dia samy ohatra ny mpanompon'ny Kristy daholy, ohatra ny manompo an'Andriamanitra daholo izay mihira sy manao hira-pivavahana rehetrarehetra, na izy io na izy. Fa rehefa jerena kosa ilay fiainana dia tsy mitovy amin'ilay tenenin'ny Paoly hoe amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay. Amin'ny zavatra rehetra iainantsika mihitsy no hampisehontsika ny maha-mpanompon'Andriamanitra antsika. Amin'ny lafin-javatra rehetra iainantsika, na amin'ny toetsaitsika, na amin'ny toepontsika, na amin'ny fomba fitenitsika, na amin'ny fomba fisainatsika, na amin'ny asa ataotsika, na amin'ny fitondrana ny tokantranontsika, na amin'ny fitezantsika ny zanatsika, na amin'ny asa fivelomantsika, na amin'ny fianarana izay ataotsika, dia mila ampisehontsika foana fa mpanompon'Andriamanitra isika na iza na iza. Sy teaka mafy an'Andriamanitra zany. Hoy ny tenin'ny apôstôly Paoly any amin'ny Korinthianina 1:4 Korinthianina 1:4 dia mahafinaritra be ny fomba fiteniny azy. Zao ny fiteniny: aoka ataon'ny olona ho mpanompon'ny Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Aoka ataon'ny olona hoe mpanompon'ny Kristy isika. Ny olona mihitsy zany miteny hoe tena mpanompon'ny Kristy ny tovolahy iny eny amin'ny fiarahamonina ao an-tanàna. Taloha ianao dia ozy olona iny tena mpanompo tromba, iny mpanompo sampy, iny tena mpanompo ny devoly. Zany no fahitan'ny olona anao mipozipozinao ny fihetsikao taloha dia hain'ny olona hoe iny ve? Raha iny aloha dia izao iny. Nisy fomba nahalalan'ny olona sy nahafantaran'ny olona anao taloha teo amin'ny tanàna nisy anao io. Fa rehefa tonga ao amin'ny tompontsika dia hoy ny voalaza any amin'ny Korinthianina 2:7 manao hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, ndreo tonga vaovao reo. Eo zany no miseho amin'izay le hoe mpanompon'Andriamanitra. Dia ny olona rehetra eo tanàna dia tokony hiteny daholo hoe tena mpanompon'Andriamanitra marina ireo oloreo. Aoka ataon'ny olona rehetra, ny olona rehetra ray tanàna mihitsy ny teny hoe tena mpanompon'Andriamanitra iny, ny zanakao hiteny hoe mpanompon'Andriamanitra iny, ny mpiray tanàna rehetrarehetra hiteny hoe mpanompon'Andriamanitra, ny ray fianarana rehetra hiteny hoe iny tovolahy iny mpanompon'Andriamanitra, ny zay mahitanao rehetra dia tena hoe mpanompon'ny Kristy ireo. Orakoraka sy teaka mafy an'Andriamanitra. Fa tsy hoe rehefa ty am-piangonana dia ohatra ny mpanompon'ny Kristy, fa rehefa any am-pianarana dia ozy lohany hoe tsy lamboto iny, tsy lambavy iny. Fa ny fiainantsika rehetra sy izay rehetra ataontsika, na eny amin'ny fiarahamonina na ao an-tokantrano na aiza misy antsika dia izao ampisehoy fa mpanompon'Andriamanitra ianao. Tsika dia tokony samy joro amin'izany anaran'izany. Tsy tokony homenatra tsona hoe mpanompon'Andriamanitra.
de raina ny tompo. Halleloia. Misy ohatra mahafinaritra reto ao amin'ny Daniela 7 andininy 5:40 de misy tovolahy niara-nianatra tamin'ny Daniela, Sadraka sy Mesaka ary Abednego ny anarany, tao amin'ny ekôla ambony tany Babilôna no ny anaran'izy reto, ary izy ireo dia nofanina mba ho tonga olona ambony ao amin'ny fitondram-panjakana babilôniana, jiosy izy ireo zay nanompo an'Andriamanitra, ary ny tanjona dia hoe ho tonga mpanolontsaina ambony ao amin'ny fanjakana babilôniana reto tovolahy reto: Daniela, Misaela, Azari. Tena zay natsona hoe Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Zay mihitsy le fetsona tadiavako azy, Sadraka sy Mesaka ary Abednego. De rehefa tonga tao izy, ary rehefa tonga tamin'ny toerana maizy azy mihitsy ara, de voalaza ny tenin'Andriamanitra ndray andro fa nanangana sary olona volamena avo be zay ny mpanjaka ny Babilôna Nebokadnezara, zay ny feny tany rehetra tamin'izany fotoana zany. De rehefa natsangana io sary olona volamena io dia nanao antso avo izy, asiana olona nanao antso avo hoe tsy maintsy miankohaka amin'ny sary olona volamena zay natsangana mpanjaka io daholo ny olona rehetra, ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny rehetra. De natao teo amin'ny tany lemaka anankiray io sary olona volamena. De nijoro teo kory Sadraka sy Mesaka ary Abednego. De tonga teo daholo ny olona hafa firenena maro samihafa zay nanompo ny mpanjaka ny Babilôna, fa voalaza ny tenin'Andriamanitra fa rehefa nitsofina ny anjomara de nasaina ny ekohaka ny olona rehetra. Sadraka sy Mesaka ary Abednego tsy nety ny ekohaka tamin'ny sary olona volamena. Nijoro tamin'ny mampanonton'Andriamanitra azy izy, satria izy ireo dia nanana ny lalàna zay men'Andriamanitra azy, ny tenin'Andriamanitra hoe Jehovah Andriamanitra ao ny ankofanao ary izy rery ihany no tomponao. Izy ireo dia manana ny tenin'Andriamanitra hoe alitara anankiray ihany ny ankofa ny zanak'Israely. Ka na inona mafy ny tenin'ny mpanjaka, satria zay olona rehetra tsy mety akohaka amin'ny sary olona volamena io dia ho atsipy ao anatin'ilay lafaoro misy afo mirehitra mahamay be. Tamin'izay fotoana izay, rehefa naneno ny anjomara, nitsofina ny zava-maneno maro isan-karazany, mijoro tsy nety ny akohaka tamin'izany sary olona volamena zany Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Ary rehefa hitan'ny mpanjaka izany dia vignitra izy ary tezitra. Ny olona rehetra koa ny apanga hoe reo lehilahy reo zay nataonao hotoniny raharahany Babilôna tompoko dia tsy mety akohaka amin'ilay sary olona natsanganao. Dia rehefa nahita an'izany sy ny mpanjaka Nebokadnezara, tezitra mafy izy, dia ozy manao hoe tena fananinareo vary izy telo amin'ny raha lanitsy ny ankofanareo tamin'ny Andriamanitra amin'ny sary olona zay natsangako. Fa ahoana zao? Dia namaly moa izy telo amin'ny rahalahy hoe ry mpanjaka tsisy antony tokony hamaliana ianao akory ny amin'izany zavatra zany, fa tsotra ny teninay, ny Andriamanitra dia tsy vavahanay ary ny sary olona volamena zay natsanganao tsy ankofanay. Niakatra afo ny mpanjaka tena tezitra mafy hoe fa iza koa reto mafy reto. Zany ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra. Samy joro amin'ny mpanompon'Andriamanitra foana naiza fa tsy hoe rehefa any ampianarana tanora dia somary miova manao jilalam-boto, rehefa miaraka amin'ny jilalam-boto, miaraka amin'ny jilalam-bavy dia manao fitenina jilalam-bavy, rehefa any an-tanàna dia miova indray ho tahaka izao. Fa rehefa mpanompon'Andriamanitra dia mpanompon'Andriamanitra mijoro foana na inkidonana inkatra. Amen. Ny fijoroana ao an'Andriamanitra dia tahaka izany mihitsy, ary mila aseho na ao atokantrano, na eo amin'ny fiarahamonina, na eo anatrehan'ny mpanjaka, na eo anatrehan'izao tontolo izao dia izao mpanompon'Andriamanitra ianao. Dia raina ny tompo. Ary rehefa tezitra ny mpanjaka dia hoe afanao impito io lafaoro io izy, dia nataona may be ilay izy tsy haiko 6 degré.
dia nalefa tao Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Rehefa nalefa tao izy telo lasa olona efatra indray tao anatin'ilay laforo nisy afony rehetra, lasa olona efatra. Dia nijery ny mpanjaka hoe ohatray toa tsy may, satria natsipy miaraka ampatorana izy ireo miaraka amin'ny loba no sy niala teny aminy. Dia rehefa natsipy tao tsy may. Zao koa ny teniko aminao hoe rehefa samy joro ianao mahampanopin'Andriamanitra anao dia tsy anakery aminao daholo ny zava-misy rehetra eto amin'ity tany ity, ary na inona olana na ady na fahoriana na aretina tsy hatra aminao zany fa Andriamanitra iaro anao. Orakoraka sy teaka mafy an'Andriamanitra. Fa sahianao mijoro mpanompon'Andriamanitra foana. Sy ny zavatra miseho eto amin'izao tontolo izao akory ny hanova ny fanompontsika an'Andriamanitra. Sy ny arety mandringana misy eto akory dia hanova ny fomba fanompontsika an'Andriamanitra. Fa tsika dia mpanompon'Andriamanitra foana ary mahatoky fa na inona na inona, na virus io na afo mirehitra io na laforo io, dia izao miaro anao Andriamanitra ary tsomay ianao. Orakoraka sy teaka mafy an'Andriamanitra. Dia raina ny tompo. Halleluja. Dia hitanao hoe rehefa natsipy tao izy lasa efada indray ny tao anaty laforo nefa telo natsipy tao. Zao ny teniko aminao, na ny mpanjakan'ny Babilôna ary ny teny hono ahy tsy efada telo la mifatotra ny natsipitsika tao, fa maninona ny lasa efada. Le anankiray ny teny aminao manao hoe tsy mahafoy anao na mandao anao aho, tsy maintsy hiaraka aminao foana izy, indro momba anao mandraka riva ozy mandrapatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Rehefa samy joro mpanompon'Andriamanitra ianao, na anaty afo na anaty rano na any tendrombohitra na aiza anipazana anao, dia miaraka aminao foana izy ary tsy amela anao irery izy. Orakoraka sy teaka mafy an'Andriamanitra. Mahafinaritra zany zavatra teneniko zany. Fa nanomboka mijery teo amin'ilay toerana ny mpanjaka teo zay, ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego, nanao teny malefaka kely amin'izay, mpanompon'Andriamanitra avo indrindra. Ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego, mpanompon'Andriamanitra avo indrindra. Lasa nomena azy ilay anarana zay le hoe ataon'ny olona hoe mpanompon'i Kristy tsika. Orakoraka sy teaka mafy. Ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego, mpanompon'Andriamanitra avo indrindra. Zany lasa anarany rehefa samy joro izy. Sahianao mijoro amin'ny mampino anao, amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao, eo amin'ny fiarahamonina, any am-piasana, any am-pianarana, dia zao mpanompon'Andriamanitra za tsy hanota, za tsy hiteny raty, za tsy hanao sipasipy zany, za tsy hijangajangy zany, za tsy hangalatra zany. Mpanompon'Andriamanitra. Zay ny atao hoe mpino. Dia raina ny tompo. Halleluja. Vita ny testa tamin'izy telo ny rahalahy, le fahatelo amin'izay zao Daniela, fahaefatra Daniela. Ao amin'ny Daniela toko fahaenina, dia nialina ny Daniela ny solompanjaka tamin'ny andron'ilay mpanjaka antsoina hoe Dariusa, izay mpanjaka nandimbo taoriana ny Nebokadnezara. Dia reo le mpiara-miasa tamin'ny Daniela, mpanolotsaina ny mpanjaka ireo, dia tena ratsy saina, velom-pelonana. Dia satria Daniela ny men'Andriamanitra fahendrena, nanana famomezam-pahasoavana be mihitsy izy, ary raha jerena dia ny mpanjaka tena azony Daniela mihitsy ny fony no izy nanana fahendrena mihoatra no ny solompanjaka rehetra, satria nanana ny fanahy masina ny mpanompon'Andriamanitra. Dia raina ny tombo. Dia nitady hevitra ireo rahalahy, reo le mpiara-miasa ireo, hoe ahoana ny atonga n'ity Daniely ity tena tsy ho eo ntsony fa ohatra n'io foana ny tena ipetahan'ny mpanjaka, ny hevitra io foana ny raisin'ny mpanjaka. Ny alina izy ireo, ratsy ny fialonana, aza mba tian'izany. Rehefa mba misy zavatra tsara na fahasoavana raisin'ny namanao dia aoka mba hifaly ianao,
raha manana tombony noho ianao ary izy dia misaoran'Andriamanitra fa rahalahinao ihany izy. Azio tehaka mafy an'Andriamanitra. Dia rehefa teo izy dia lasa ireo dao hitadavantsika hevitra fa io Daniel io intelo isan'andro io no mivavaka amin'Andriamanitra. Ary hitanareo mivaravarankely ny tranony io todika makany Jerosalema dia manao fangatahana any io ary tsy maintsy mivavaka io fa ny Andriamanitra io tsy maintsy hivavahana intelo isan'andro. Ka izy nefa tsy mahazo miova amin'izany mihitsy ka andao ho tenentsika amin'ny mpanjaka hoe ry mpanjaka atoato saiko 30 andro moa izay sa 4 andro dia aoka tsisy olona mahazo mangataka amin'olona na amin'izaniza na amin'Andriamanitra afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka fa na iza olona mbola manao fangatahana amin'Andriamanitra na amin'ny olona hafa akoatranao dia andao atsipy ao anatin'ny lavaky ny liona indray. Dia ilay mpanjaka koa moa te ahana zeny ary ao taty asiko sini dia ny soniavy ny tombohan'ilay taratasy dia nahely eraky ny tanàna. Voalaza amin'ny 120 hoe noho ny fantatry Daniela fa efa voahisy sonia ny didy dia nakao amin'ny tranony ambony manarify ny Jerosalema izy dia nando alika ny vavaka tahaka ny fanaony ihany izy satria voalaza ny ten'Andriamanitra efa fanaony hatramin'ny taloha izany. Tsika mpanompon'Andriamanitra dia manana ny fanaontsika mahazatra atsika. Zao tontolo zao manana ny fanaony efa mahazatra azy. Ny atsika ny mahazatra atsika dia ny mando alika mivavaka orakoraka sy tehaka mafy an'Andriamanitra. Amen dia amen. Dia nandrasan'ireo tsara dia rehefa nando alika Daniela io jereo io fa manao fangatahana dia natsona mihitsy ny mpiara-miasa jereo io mbola misy manao fangatahana Daniela. Dia nentiny Daniela dia nampangaina teo anatrany mpanjaka Daniela mbola manao fangatahana amin'Andriamanitra ihany. Zao ry havana aseho foana fa mpanompon'Andriamanitra ianao. Ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy maintsy miresaka amin'Andriamanitra isan'andro, mando alika mivavaka amin'Andriamanitra foana. Ary na inona teny lazain'ny mpanjaka dia tsy nampiova ny fanoloran-tenany mihitsy zany fa nitoy ny vavaka trany izy. Dia nalainy izy zany araky ny lalàna dia nalahelo azy ihany ny mpanjaka dia natsipy tao anatin'ilay lavaky ny liona. Rehefa tonga tao Daniela tonga tao koa ny tompony aro azy, nakombon'Andriamanitra daholo mivavany liona rehetra. Zao ny teniko aminao, tsy manan-kery aminao mihitsy izay zavatra misy rehetrarehetra na loza na fahoriana na aretina na zavatra inona na inona rehefa mijoro amin'ny mampanompon'Andriamanitra anao ianao. Tsy manan-kery aminao ny olana, tsy manan-kery aminao ny zavatsarotra rehetra fa ianao ihany tsy maintsy mpandresy fa momba anao Andriamanitra ary tsy maintsy tafavoaka ao anatin'ny lavaka ianao. Ka na inona aromotany devoly izay voalazany ten'Andriamanitra hoe mierina tahaky ny liona dia tsy hanan-kery aminao zany satria ianao samy joro ho mpanompon'Andriamanitra foana na inona ady. Amen. Dia gaga tapitra ny ampitsony iny nakeo mivaravarany lavaka ny mpanjaka dia niantso ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velonao, Andriamanitra ao zay tomponao va mahavonjy anao. Zany hoe niantso izy zany raha namonjy an'i Daniela tao Andriamanitra na tsy maintsy amaly Daniela raha mbola velona. Raha efa lanimbaniny taola moa Daniela zany dia efa tsy mamaly tsony. Dia niantso izy ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velonao, Andriamanitra ao zay tomponao ve mahavonjy anao. Dia ozy izy Daniela Andriamanitra zay tompoky namonjy tamin'ny liona mpanjaka orakoraka sy tehaka mafy an'Andriamanitra. Aoka ataon'ny olona hoe mpanompon'Andriamanitra foana ianao sahi mijoro eo anoloan'ny fianakaviana. Ho avy zao ny ririnina dia anao famadihana ny olona samy mijoro hoe zay tsy manompo ny efa maty fa lay nitsangana tamin'ny maty dia Jesosy Kristy lay velona mandrakizay. Halleluja. Zany nge zao ny ataon'ny olona ho avy ny famadihana dia akeo ambaravarany maty
de tena dadabe o an'olonambanao zay androany misy anankiray tsy mila famadiana jesosy kristy nilaozany fasana io no andriamantsika tsy manompo razantsika mahatonga atsika malagasy mahantra velona tena tsindriko tsara ty mahatonga atsika malagasy mahantra velona sy farahidiny tahaka izao dia zao tsika manompo tomporoa isaky ny miteny ny mpikabary dia hoe hotahin'andriamanitra sy ny razana tenin'andriamanitra miteny hoe tsy misy olona mahay manompo tomporoa fa na ny ray hoalany na ny ray hotiny tsy mahay manompo an'andriamanitra sy mamony anareo ary mahatonga atsika malagasy mahantra dia mirosaina sady manompo maty any am-pasana atsona daholo ry dada be fony velona ary izy tsy hitan'izay nataony tokony zay kamboty kely hatrambola kely tony lasa mpanan-karena be daholo izay maty ray aman-dreny rehetra raha ny tany razana fa ny razana tompoky tsy mita fa andriamanitra ihany no miteny fa hitanao sy orakoraka azy te akamasy nahoana no any amin'ny maty nitadavanareo ny velona jesosy tsy mitovy amin'ny dadilahy velona jesosy tsy mitovy tsy taolana sy lasa vovoka ohatra nyeny be fa velona jesosy resy ny fahafatesany afaka anao izy ampandresy anao izy orakoraka azy tiaka mafy an'andriamanitra ka noho izany aza manompo ny maty raha vao misy miantso anao aiza mifandraisana anjara lamba mena ny anay arotsakay anohananay ny asa fitorinan'ilay velona mandrakizay fa tsy aminosanay lambany maty aza manompo razana fa manompo ilay fanandresin'ny fahafatesany jesosy kristy ao tsara ve alleloia ry Daniela mpanompon'andriamanitra velonao avereno hoe raha mpanao famadiana zany ianao dia raha ihanina mpanompo ny maty o manompo any dadabe fa maty fa raha mpanompo an' jesosy ianao dia hoe ry Daniela mpanompon'andriamanitra velonao orakoraka azy tiaka mafy an'andriamanitra halleloia hotahin'andriamanitra ny anao tia ampandresy anao andriamanitra ary andriamanitra dia hitondra anao ho amin'izany toeram-pahasoavana zany mijoro foana fa mpanompon'andriamanitra ianao na amin'ny toetsainao na amin'ny toeponao na amin'ny fitondrantenanao amin'ny fomba fisainanao amin'ny asa ataonao amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainanao ray manontolo dia asehoy fa mpanompon'andriamanitra ianao azonao hoe nitoryteniko mahereza mijoroa ary eo ka iseho foana zay fiainanao zay fitondrantenanao zay rehetra ataonao mihitsy ny olona mijery anao dia hoe tena mpanompon'andriamanitra maro halleloia sahi mijoro alohan'ireo tovolahy rehetra ao tanàna eo zay dia mpanompon'andriamanitra zay dia efa tsy manao an'io tsony zay dia tsy mijery an'io filma vetaveta io tsony zay dia efa tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo zay efa tsy mibalina tsony zay efa tsy mirarahiran'izao tontolo zao tsony zany atao hoe mpanompon'andriamanitra velona aoka iseho zay avereno amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'andriamanitra izahay avereno mafy be ndray mandeha amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'andriamanitra izahay dao iaraka hitsangantsika dia hivavaka mafy be an'olo tena ho an'andriamanitra misaotranao ry andriamanitra tsara ny amin'izany fampianarana zany aoka moavo zato eny izany aoka tena isy vokatra ara-panandray ka ny olona rehetra dia ho tonga mpanomponao misaotra jesosy o ny amin'ny teninao nampitondrainao andro any aoka tena ahery ny fiangonana aoka ho voatahiry ao anatin'ny tsiraray avy zany sahijoro eto anivon'ity zao tontolo zao ratsy ity ny olona sahijoro
eo alohan'ny fianakaviana ratsy. Aoka iseho fa mpanomponao daholo izahay. Ry Andriamanitra rainay ô, aoka tena napasahina ijoro amin'ny mampanomponao anay izahay. Manamasina anay ianao, manamasina anay tsiraray avy. Anoka tena ho anao izahay. Ampiseho ny mampanompon'Andriamanitra anay. Mpanomponao izahay, tsy andefo ny fahotana tsony izahay. Mpanompo ny fahamarinana izahay. Misaotra Jesosy ô, misaotra ny amin'ny teninao. Ao fafay ho azy ny tananao, ao fafay ho azy. Manompo anao foanao hoe misaotra Jesosy ô. Anompo anao hatrany za tsy hiala aminao tsony Jesosy ô. Mananatra anao mankalaza anao manome voninahitra anao misaotra ny amin'ny fampianarana, misaotra ny amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Orakoraka sy tiaka mafy an'Andriamanitra. Asio tiaka mafy be, tiaka mafy be. Halleluja. Zay ary ny tenin'Andriamanitra dia samotain'Andriamanitra tsika rehetra.